Pandeha antsokosoko iazo any Mayotte miisa 220 no sarony zandary ao Anosibe niaraka tamin'izy ireo nitoka tamin'ny tavoahangy 520 gony sy rongony miisa 20 gony. Olona avy any Toliara, Mandritsara, Antsohi, Ambanja Anosibe ireo mpifindra monina sarony zandary ireo. Mpifindra monina antsokosoko iazo any Mayotte miisa 220 rongony 20 gony, toka amin'ny tavoahangy kely 520 gony. Lakoky miaraka amin'ny motera roa ary bidona solika 30 no sarony zandary tao amin'ny torapasiky ny Arbre Sacré, faritra Matsinjo Anosibe. Raha saika hiala ao Anosibe iazony Nosy Mayotte, olona avy any Toliara, Mandritsara, Antsohi, Ambanja ary Anosibe ireo mpifindra monina ireo. Valo amin'izy ireo ny lehilahy, 20 ny vehivavy ary misy ray ny mpanondro. Dia niaraka tamindreo dia nisy solika 30 bidon izay hoentina ary toy ny enquête ka efa natao saisie ny vedette anankiray double moteur azy io ary tena haingam-pandeha satria 100 chevaux Yamaha 175 chevaux ny Suzuki izay niaraka taminy. Toy ny fanadihadiana nataon'ny gendarmerie teto Anosibe ka nangataka ny atao hoe extension des compétences izay nisorana ny procureur de la République na eto toerana izany na any amin'ny Ambanja. Dia nanome lalana anay nanohy ny fanadihadiana tany Ankify e amin'ny toerana atao hoe douane ao amin'ny district any Ambanja azy io dia nahitana zava-mahadomelo 20 gony izay saika hoentina any amin'ny Nosy Mayotte. Mbola atao koa 520 gony ny rhum sambo izay saika ampiarahana amin'ireto mpandeha antsokosoko ireto. Raha ny loharano-baovao azo efa intelo izy ireo no nikasa handeha saingy tsy lasa noho ny fisian'ireo mpanaramaso sy mpitsikilo. Nipetraka tamin'ny antrano fandraisam-bahiny ny akamaroan'izy ireo ka velo taraina noho izy ireo lany vola. Mitohy ny fanadihadiana sy ny famongorana ireo tsy manara-dalàna hoy ny ao anivon'ny zandarmarie-pirenena ao Anosibe ho fampiarana sy fanatanterahana ny tagna maro ny fandriampahalemana.